Rest in peace, the mom of yours. I know it's hard to support it, but head up, bro. Tsisy anavahana na ny lahy na ny vavy dia samy manosika fiara avokoa. Tena ratsy ny lalam-pirenena faharoa amin'ny telopolo izay mampitohy any Antsohihy sy Befandriana avaratra ary mandry tsara. Sahirana mihitsy ireo fiara ka na ny lahy na ny vavy dia tsy maintsy manosika ny fiara raha te handroso ary raha te tonga any amin'ny tany izay alehana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialoha ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika sy ny fizarana ireo rehetra izay tokony ho zaraina moa dia abonné vetivety aloha ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialoha ny herisoantsika amin'ny ventin-dresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy hajaina. Zenuela, tsy fandany fotoana akory sanatria no antony hahatongavantsika ity fa hifampizara ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misongadina ary ireo rehetra izay miseho. Ny hanombohantsika izy avy hatrany dia resaka tahina Razafinjoela. Fantatra tsara ny fahorian'ny ponina Andravoahangy sy ny manodidina noho ny fisiany ranobe isaky ny avy orana. Tsy misy ny fahagagana indray mipimaso, misy kosa anefa ny asa azo atao ho fanalana ny fahasahiranana. Izany indrindra no nataon'ny ekipanay teny antoerana nahita ilay zava-misy nitondra motopompe ary natomboka ny farany herinandro teo ny fitrohana ny rano. Ny omaly talata kosa dia efa ritra ny rano ary tsy beresaka afa tonga dia asa ho an'ny tombontsoa iombonana hoy ny tahina Razafinjoela. Tsotra marina ary mahomby ary tia tanindrazana hoy hatrany ity namana ilay kandidany ben'ny tanàna hilatsika ho fidina ao Antananarivo renivohitra ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa indray. Mbola tahina Razafinjoela hatrany no hiresantsika nanome hafatra ho an'ny vahoaka ny Antananarivo moa tahina ary toy izao ny hafatra izay nambarany. Fanabeazana ny lakile isika tsy mivelona amin'ny politika izany. Nafana hatrany ny fionana sy ny fifampiresahana mivantana nataon'ny kandidat tahina amin'ny vahoaka ny Antananarivo. Nampitsahivy ny teny amin'ny boriborintany voalohany sy fahefatra fa ilaina ny fianarana ary mahatafita ny fianarana. Ny fanabeazana no fitaovam-piadiana matanjaka indrindra handresentsika ny fantrana hoy izy hatrany. Ary no hamafisiny sady nambarany ny poniny Antananarivo ny hoe izaho manokana tsy mbola ministra na député hatrizay ary tsy mivelona amin'ny politika ny aty fa mamelona ny politika ary manampy foana ireo no heverina fa atafita ny fanovana teto. Ampy zay ny famitahana tonga kosa ny fotoana tsy maintsy handraisantsika andraikitra dia izao isika miaradia izao hoy tahina Razafinjoela raha ny tafatafa tamin'izany vahoaka ny Antananarivo izany. Tsy adinony ihany koa ny fitsinjovana manokana ireo kilonga mpianatra ka hotolorana ordinatera 30 miaraka amin'ny mampiofina ny collège privé Mozardin etsy namontana. Izany moa ny mikasika an'ity kandida hilatsika ho fidina ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ity koa dia zaraiko aminareo rehetra. Ny manaraka izay ho zaraintsika ihany koa dia ny resaka izay nataon'ny ministry ny fitaterana ny andro androany. Ho avy tsy ho ela ny fiaramanidina ary ho avy mialohan'ny farany herinandro izao ny fiaramanidina voalohany, ny faharoa amin'ny tapaka ity volana ity ihany ary mialohan'ny farany taona kosa ny fahatelo. Nandritry ny journée de l'aviation civile internationale teny Ivaty no nanambaran'ny ministry ny fitaterana androany fa hiampy telo ny fiaramanidina miasa ao anatiny. Ankoatra izay dia mbola hiampy ireo fiaramanidina ireo amin'ny taona 2024. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity ministry ny fitaterana ity ny androany koa dia ampahafantarana ianareo rehetra izay te hafantatra ary ampitsahivina ianareo rehetra izay efa mahafantatra. Ny manaraka ihany koa dia anisan'ny paka isan'ny tokantrano moa ity anankiray ity ary ireo avy any amin'ny sisiny moa nisy nilazany hoe grave koa ty tadiavinao tsy hinankena zany zahay hoy izy ireo raha nahita ireto zava-misy ireto. Resaka hainomby moa izy ty izay tafiakatra 7,000 ariary farafahakelin'ny kilao. Nahitana fiakarana ariary ny kilao hainomby amin'izao ankatoko ny fety volana Desambra izao raha ny fanadihadiana teny antsena. Raha toa ka 7,000 ariary ny kilao hainomby teo aloha niakatra ho 7,000 ariary ny vidiny iray kilao ankehitriny. Vokatra izay fiakaran'ny kilao hainomby izay dia zara raha
mahavidy hena fa 1 kilao ireo mpanjifa. Ny hena vokatra izay ny entana lafiny ireo mpivarotra tao anatiny iray andro. Mahery ny 80 kilao ny hen'omby lafo teo aloha, ankehitriny kosa zara raha mahalafo 80 kilao ny mpivarotra iray noho ny fihenany fa efa mividy. Tsy nahitana fiovana firy etsy ankilany kosa ny vidin'ny henan-kisoa, saingy tsy manana fahefana hatrany ireo mpanjifa raha nambarany ireo mpivarotra. Ny famonoana kisoa izay mihavitsy ankehitriny, izany moa ny tranga izay tena mipaka isa tokantrano misy, koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ary lazaina amintsika rehetra mpanaraka ireo rehetra mandalo sy ny zava-misy miseho. Somary tetra kely mo ireo olona sasany nahita fiakarany ity kilony hen'omby ity, fa izy ireo kosa nisy nilazany hoe nampiakarina re karakory vidina hen'omby riatanay fo fa zahay tadiavinareo tsy hinan-kena, hoy izy ireo nahita ny fiakarany izany kilony hen'omby izany. Aleo hajanona antsika hatreo mo ny resaka ambomoaty iny, fandeha resika hijery kely ny famakifakana izay nataon'ny pejy politika ranoray mikasika ny vipanina sy teny. Toy izao mo ny famakifakana izay nataony ity pejy ity: manasa tanana aho raha lanitsy asiam-panitsina ny fanovana ny volavolan-dalàna mifehy io teti-bolam-panjakana 2024 io, hoy vipanina sy teny Randriana Soloniaiko ny herinandro lasa teo. Mampahatra ny malagasy io teti-bola io, hoy hatrany izy. Zavatra efa iarantsika na fantatra mo iny ary iarantsika mahay, fa izany mo ny hafatra izay nambarany ity sy teny ity. Fa ny famakifakana izay nataon'ny pejy politika ranoray kosa dia ny hoe rehefa jerena anefa ny sary nandritra ny fampandaniana io LFI 2025 io dia hita fa isan'ny ireo nanangatana nananaiky izany indray ny député firaisankina Avitraina Andriamosa. Tsy nitovy araka izany ny tadindokanga eo amin'ireo samy député firaisankina ireo, ny iray nanohitra mafy ilay volavolan-dalàna ary ny iray kosa nampandany azy soa mantsara. Ny ankamaroany ireo député firaisankina ihany koa dia tsy tonga nanatrika ny fampandaniana io lalàna io, ary raha tsy ahivina mo ny zava-nitranga dia lany 118 sur 119 ny LFI 2025 teny amin'ny anterimiera pirenena. Izany moa ny famakifakana izay nataony ity politika ranoray ity, izay natsikahitra ny hoe tsy mitovy ny tadindokanga misy eo amin'ireo samy député firaisankina. Tsy hay moa ny tena zava-misy moa ve marina izany sa tsia, fa ny famakifakana ihany no azo atao, fa ny tena zava-misy marina ao amin'ireo samy firaisankina dia mbola tsy fantatra ary mbola manjavozavo ihany koa. Ny hamaranantsika tanteraka ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity moa dia resaka mpanakanto malaza maneran-tany izay mivoa ny gadona rapy. Tsy iza moa izany fa Eminem. Nodimandry teo amin'ny fa 7 taonany i Deborah R. Nelson Matters, ilay reniny Eminem mpanakanto Amerikanina izay mitonga ny gadona rapy. Even you don't hear what I say, gotta keep her up bro. Rest in peace the mom of yours. I know it's hard to support it but her up bro. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo rehetra navitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola hentanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy halavana ny resaka metra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandraka zay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.